miarabantsika rehetrarehetra minao fahasalamantsarisika no coucou ny ao amin'ny info éveil manao coucou ao amin'ny Kanto Info bisous mambe ao amin'ny Kanto Info ary isorana betsaka ny namana ny rahavavy ao amin'ny info éveil izay mampahiry sotra betsaka ary mirary soa isorana betsaka ihany koa ireo olona izay nanome ireo olona malala-tanana nanome fanampiana any association Zanaka Gasikara nisy olona malala-tanana mahafinaritra be taty Nice nanome fanampiana ho an'ny association Zanaka Gasikara. Merci beaucoup pour votre générosité, votre soutien et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ajanona kely indray aloha le resaka mathématique izy resaka message subliminal fa mbola zava-miafina ihany resana androany fa tsy subliminal tsony. Androantsika resaka atao histoire indray toy le resaka tantaran'ny Madagasikara zay efa noresantsika ihany fa hiditra landanina kely anatin'le resaka ny Égypte zany hoe ancienne Égypte atsika androany Égypte Afrique noire na Égypte mainty hoditra zay no resantsika androany satria raha tadidinareo tamin'le resaka tantaran'ny Madagasikara dia noresantsika tao zay hoe ny égyptiana dia anisan'ireo firenena anisan'ireo foko miteny bantou ary ny tena manakaiky ny fiaviany razamben'ny Madagasikara dia amin'ireo foko zay miteny teny bantou satria efa noresantsika zay hoe ny bantou dia fiteny zany hoe teny ampiasain'ireo karazana foko n'olona vitivity maromaro anaraka ny fikarohana izay nataony professora Cheikh Anta Diop isika anatin'izany Égypte zany dia olona africaine mainty hoditra no namorona ny civilisation égyptienne fa talohany ny resahana ny ireo fikarohana izay ataon'ireo égyptologue ireo dia mila tsy ahivina sy mila fantarina fa dia efa nisy olona mainty hoditra nipetraka atao anatin'izany Égypte zany ireny olona antsointsika hoe vazimba ireny na pygmée izy amin'ny teny frantsay ireny efa nisy tao Égypte dia nisy karazana olona zay lavalava zany satria tatsika hoe vazimba zay mantsy olona fohifohy ireo olona mba manamanana metatra ny ala avy any Soudan niditra na coloniser na nanjanaka any reto vazimba ireto jerevantsika zay rehefa aveo fa alohany idirantsika amizay mba jerevana kely aloha ireo fossile izay hitany reto archéologue tany am'izany fotoana zany atomboka atsika amin'ny fossile zay farany zay antitra indrindra dia ny fossile zay hita tao kibiche zany hoe crâne izy io crâne karandoha dia manaraka zany crâne zay hita tao amin'ny Erto mbola any Éthiopie ihany dia 100,000 ans tany hoany dia aveo moa nahita ny teny Israel hoe nahita nify tsy fantatra hoe nifinizy na nifininina fa nahita nify izay mahatratra eo amin'ny 400,000 ans tany hoany zany fa saingy tsy tena ampidirina tanatin'ny tantara na tsy dia nisy resaka firy izy ity satria feno osika be dia tsy nisy adihevitra be dia tsy niraisin'olona tsy natao anatin'ny tantara dia aveo taty aoriana nisy any Littlefoot izay fossile na squelette hitandry zareo tany amin'ny 1994 namoahana azy ity izay archéologue Ron Clark nahitany zany Littlefoot zany vehivavy eo amin'ny 30 taona izy io mirefy 1m35 ary mbola tany Éthiopie ihany dia aveo nahitana ny Lucie zay efa niresahako rehefa nataontsika tanatin'ny vaovao le natao endrikendrika babakoto iny Lucie tany amin'ny 1974 indray iny dia tany amin'ny 1974 25 novembre no nahitana ny Lucie eo vehivavy indray izy mbola vehivavy ihany eo amin'ny 5 taona ary mirefy 2 metatra 10 1m10
dia raha dinidinitsika zany zay any kranina tsy misy metatra fa mahakranina zay a fa le itony vehivavy roa tony zany a i little foot sy i Lucie Lucie milanja mirefy 1m10 ou 5 taona ary little foot 1m35 eo vehivavy telopolo taona de raha mandinika zany sika raha zay refy zay a de tonga de tokony mba fantatra avy hatrany hoe vazimba zany rehetra satria nain na pygmé moa fiantsona azy vazimba ary raha tadidinareo tsara le niresantsika tanaty za vidéo zany a dia nitao amin'ny toerana misy any Israel am'izao fotoana zao a le iadiny Palestine sy Israel am'izao a dia vazimba no tao taloha de aveo rehefa niditra ny européenne de nifindra monina de nifindra nakaty Afrika Atsimo, Congo, tody aty Comore, Madagascar. Ny tao Egypte ihany koa dia mbola vazimba ihany koa fa rehefa nozanahiny reto afrikana niala avy any Soudan izay foko ihany koa izy ty karazana foko niala avy tany Soudan foko Anou ny anarany ary nanjanaka anreto vazimba ireto. Ny fikaroana nataony Cheikh Anta Diop dia nanao fikaroana mikasika ny fiaviany egyptianina ary mikasika ny fiainan'ireo afrikana talohan'ny fanjanahantany. Zany hoe mila fantarina ihany koa fa talohan'ny nanjanahana ny afrikana dia nanana fiainan'izy ireo, nanana ny fomba fivavahany, nanana ny fombafomba zay fiainany fa saingy tsy de resahana zany fa le esclavage na colonisation na le fanambanina ny afrikana ihany no ampianarina antsika sy ny resaina matetika dia mijanona ao an-tsaina iny de efa tsy tia nitatra saina intsony sika hoe tia fantatra an'izany fiainany zany afrikana zany ary zany no fikaroana nataon'izy ity ary izy nanao fikaroana tany Egypte teo ambanin'ny UNESCO na de sarotra zany nazahoany fahazoan-dalana nao an'izany satria anatin'ny taona maromaro zay vao nahazo fahazoan-dalana andeha nanao fikaroana ny Egypte. Nisy professeur anankiroa izy ireo dia i Théophile Obenga ary Cheikh Anta Diop. Izy roa reo dia nikontrevana firenena maromaro valambifolo firenena eran-tany zany no contre an'izy roa reo satria niteny hoe tsy afrikanina velively ny civilisation égyptienne satria hatramin'izao de mbola tsy mino ary tsy mety manaiky ny firenena tandrefa na hatrany Russie hatrany Asie hoe afrikanina mainty hoditra ngita volo reny no namorona an'izany namorona le pyramide satria misy ny teny hoe extraterrestre nanao azy, misy ny teny hoe tsy afrikanina fa efa teo le izy, misy iny resaka lavabe satria tsy mety manaiky mihitsy ny hoe manana ny sainy manana ny fahaizany izany afrikanina zany ary tsy te hiditra am'le resaka hoe nanahoana tokoa moa ny fiainan'ireto afrikanina reto talohany nandevozana azy. Teo zany hitatsika teo ny metametatry ny reto olona reto satria talohan'ny nidiran'ireo Anou ilay fokon'olona Anou izay niala avy any Soudan du Sud ary Egypte du Sud dia niditra tany namorona an'izany civilisation nanjanaka ny vazimba zay nipetraka tao dia efa nisy vazimba teo taty aorina efapolo taona taty aorina tamin'ny fikaroany Cheikh Anta Diop zay vao niaiko hoe mainty hoditra marina no nanao ny civilisation égyptienne dia nipirofo ahafantarana azy hoe mainty hoditra tokoa ireo olona reo de zavatra tsotra faran'izay tsotra indrindra rehefa mijery ny statue isika dia simba foana ny orina ireo statue ireo dikan'izay mba tsy tianao fantatra hoe petakorina lay olona namorona le statue de hita tsara ny am'le tetezan'orina jerefy tsara le tetezan'orina n'le statue de mbola hita tsara mihitsy hoe petaka ny molotra ihany koa de hita hoe molotra na mainty hoditra ny tehina dia hita mihitsy hoe afrikana mpampiasa tena any amintsika any tsimotsimo iny izy amin'iny andro iny dia lefina zany hoe mitovy ny tehina sceptre fiantsona izy ireo azy
fa rehefa ataon'izy ireo amin'ny film izy moa dia atao sarisarina zavatra hafa satria eo ihany le hoe afotsifotsiana sy avadika sy amboarimboarina le tantaran'le mainty hoditra dia lasa zavatra hafa lefina no fampiasana de tekina de lasa septre izy amin'ny ty fiainana moderne ty dia eo ihany koa ireo lamba fanaovan'izy ireo zay amitsika ny Madagasikara eo ny malabary eo koa le lamba landy ilay anaovantsika rehefa misy fety na reny mpanjaka reny le taloha am'izao moa ny vohipeno amin'ny sisisiny mbola maro de maro ny lamba landy amidy sy ny lamba landy avoaka toy ny malabary sy zany rehetrarehetra zany izy daholo zany de teo fa nytenentsika ihany koa tanatin'le vidéo farany mikasika ny Madagasikara hoe ny omby ny farany zavatra manandanja indrindra am'retolo reto de itovizany foko zay miteny batoy zany hoe ny omby ary zany mahatonga ny alatromby sy ny rehefa makavady na rehefa resaka fahafatesana na fahoriana na fety na zavatroatra zany de omby tsy maintsy eo foana iny koa de fitovizany foko miteny bantoy ny izy fitiavana omby ny fahaizan'izy reto mamaky vato ny fahaizan'izy reto manao asa tanana satria ny gasy na de zavatra kely ohatrany hoe kanety reny na zava-pisotro reny na plastika na pneu na inona avitahany gasy ary malagasy zavatra asa tanana mafinaritra be zany vazimba zany ny tany taloha tao en Egypte dia tonga nanjanaka ireto soudanais reto foko anou izay niala avy tany Soudan dia rehefa leo tsy hoe rehefa leo moa zany fa nampijaliana loatra ny vazimba zay mipetraka teo dia niala de lasa nifindra monina dia lasa tonga tany Israel de raha ohatra zany ka raha zay faenotsika zay de tokony ho fantatritsika ary mitombina ilay fitenenana hoe ny gasy dia taranaka Hebreo taranaka Israel satria raha nodinitsika zany zay rehetrarehetra zay raha vazimba ny tao Egypte taloha ka nozanainy reto ary niala ary raha vazimba ihany koa tao amin'ny tany Israel zay iadiny izy Palestina taloha no nidiran'ireo olona ireo dia nifindra monina satria nanomboka nidiran'ireo européenne dia niantombo ny fanjanana dia niala izy ireo ary nifindra monina de niparitaka de tokony ho fantatsika am'izay zany hoe afrikana no nanjanaka nanandevy an'reto vazimba reto tany Egypte de raha ohatra zany raha isika miresaka baiboly izy de tokony de fantatsika hoe ireo zany le ataon'izy ireo hoe Israel dia zany ny antony ampisarabazana andreo afrikana ireo gasy ireo satria ireo lay tribu zay resahan'izy ireo le hoe tribu 12 tribu zany etnia foko ny dikan'izany zany hoe ireo foko miteny bantou ireo raha ohatra ka bantou zany ny tao en Egypte sy ny tany Israel de mazava ho azy ilay vazimba nivoaka avy tao Egypte no niparitaka nifindra monina nisaraka nifindra monina karaha ireo olona ireo miaraka indray andro ary zany tena mahasarotra ny ampiarahana ny afrikana satria atao mafy de mafy ary tena tsara tarebe mihitsy ny zavatra anaratsiana ireo afrikana ireo sy ametrahana ny mpitondra faran'izay ratsy saina indrindra hitondra ka mba tsy ampikambana ny afrikana rehetrarehetra fa raha ireo no mitambatra dia matanjaka ohatrany taloha ny tsy itovizany ny firenena tandrefana sy ny afrikana mantsy de le fomba le toetra ny asika aty amin'ny afrikana matetika malemy fanahy mahay mamela heloka ary mino Andriamanitra veriko indray mino Andriamanitra tokana izy ireo zay tsy de itovizany amin'izao fotoana zao ary zany daholo no natonga an'ireo ny firenena tandrefana zay niditra tany Afrika niditra taty Madagasikara napiditra ny fivavahana napiditra ny baiboly napiditra ny fianarana diso zay nampianarana antsika izay nanambaninantsika hoe ianareo babakoto tsy nipoitra avy aminareo ny olona fa ianareo babakoto ary Adamasieva nipoiran'ny olona izay
avy aty ny fipoirany firazanany sy ny tariny zany tetika daholo zany mba anambanina irabesena ny gasy irabesena ny afrikana amizay amizay miniminy foana de lasa adino le maha afrikana ny afrikana adino le maha gasy ny gasy ilay soto avy na gasy ilay andriamanitra tokana izay nampiasay ny tiaviny gasy taloha fa lasa mitia andriamanitra sy fivavahany tandrefana sy zavatra nampidiriny tandrefana de izao raha mahita zao lasa tsisy mifankatia lasa le fahaizana le zavatra ataony vahiny foana anao atao fa le zavatra mahagasy anao tsy atao le maafrikanina anao tsy atao nefany ireo zavatra rehetrarehetra ireo raha mandinika dia mipoitra avy any Afrika daholo toy ny lamaody afrikana mokan'izany rehetrarehetra zany ireny pataloha rovidrovitra reny mbola ataoko video manaraka hoe inona ny antony satria mahatonga ny afrikana Amerika ny Afrika izay any Amérique noire les black américain reny tegny koa ireny olona reny le andevo niala avy aty Afrika natao nalefa natao andevy tany dia noho izy ireo izay very tsy fantany tsony ny toerana nipoirany hoe avy aiza ary ao amin'ny toerana ao zareo tsy libre niverina ny Afrika zao tsy hitan'izy ireo zay toerana satria na ny fototry ny toerana nipoirany tsy fantany mahatonga azy ireny le miboridandridana manao fiakanjo otriny reny de ilay fipoirana lay racine tsy misy intsony dia asehon'izy ireo hoe tsy manana racine izahay ary tsy manana toerana andehanana dia fikorotana sy ny alahelo ny zavatra misavorovoro ao an-tsaina de lasa avoakan'izy ireny amin'ny resaka fiakanjo le akanjo miboridandridana satria natao nandevozina efa tsy nanana hatr'izay dia tsy manana hatram'izao satria tsy manana histoire tsy manana toerana andehanana dia avoaka amin'le resaka fiakanjo de lasa ohatran'ny hoe lamody le izy fa zay ataontsika miresaka manaraka indray zay ataontsika fohifohy fa mbola hotoisako izy ty satria mahaliana be anahy le resaka tantarany aviany tantarany razambe gasy razambe zao tontolo zao hotoisaka izy manaraka fa aloha androany aloha atao fohifohy ohatran'izay satria manjary monimonaina be manjary sorena nareo miento manjary tsy mieno hatramin'ny farany zay fa veloma daholo dia manome fotoana indray manaraka sotra nanaraka hatramin'ny farany veloma daholo tompoko